Nanio ny fanahiny manoloanan'ny zava-mitranga ankehitriny ny fikambanan'ny mpandra eto Madagasikara ity sehatra ny toe-karena ity tokoa mantsy no isany mizaka ny vokatra lehibe raha vatany vao misy ny krizy eto amin'ity firenena ity nandritra ny fotoana maro ny fandimby zay. Araka izany maneho ny ayany araka ny fanambara teo ny filohan'ny fivondronan'ny mpandra malagasy na ny fivipama araka izao fanazavana hoentina Andriamato Randriam Fidimanana tsoa izao. Hitanay hoe tsy mendrika an'izao fanajanonana sy fanakorontanana izao intsony ny firenena tokony hihetsika aloha ry handeha ara-dalàna ny ekonomia amin'izay satria be ny fahoriana efa miseho ary tsika dia anisan'ny firenena kara indrindra amin'izao fotoana izao mila fandriam-pahalemana ary mila miasa ara-dalàna ny rehetra afaka tavabolana dia efa tokony oranianay afaka tavabolana dia tokony fivoaka ny vola anampiana Madagasikara avy amin'ny FMI monne fotoana zany afahana manetsika an'izao zavatra rehetra miomana an'izao dia ohatrany tonga indray ny korotana zay mingavy ny olana tsy maintsy misy mitsikera tsy maintsy misy fa miala olana sy ny serasera sy ny resadresaka azo atao analana izany tokony misy malagasy tsika rehetrarehetra mila fampandrosoana ty firenentsika ty.